eto ary tsy rehetra iny koa dia isaorana tompo ny afatokavana eto miaraka derany tompo miaraka mamevonatra azy andeo tsy ametraka ny fotoana rehetra mba hoe ho an-tanan'Andriamanitra raha eo omena voninahitra sy diaranay ianao amin'ity hariva ity fotoana spesiala izay niantsona ho anay ka anompanao tokoa zahay ho tahina amin'ny anaran'i Jesosy ty fotoana androany ity raha eo ho tahina amin'ny anaran'i Jesosy ao fotoan-dehibe izao makasitraka anao zahay fa tsara sy mpanao tsara ianao misaotra ray amen raintsika amin'ny hafantanana ny mpitarika fidiarana tompoko ho an' Jesosy ve zany te hatanana ataonao zany raha ho an' Jesosy dia ataovy mafy be halleluia dia mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra tompoko manona fiadanany tompo aminao zahay na ianao eto na ianao zay atokantranonao ao a tononona aminao ny fiadanan'i Jesosy a izany fiadanan'i Jesosy zany anie tsy ala aminao fa na inon'inona fotoana ilanao ny fiadanan'i Jesosy ary mino fa tena ilayntsika foana amin'ny androntsika rehetra izany fiadanana avy amin'i Jesosy zany a dia amin'ny tendrandroany ity raiso satria tononona aminao izany fiadanan'i Jesosy zany sady zany ve halleluia nda tsika mbola hiaraka ity hatanana mafy ho an'i Jesosy dia raha mety aminao dia ndao tsika mbo hiaraka hitsangana hideran'ny tompontsika androany tene aloha ny akaikinao hoe velona n'Andriamanitra izay tomponao hoe tsy nijanona tao am-pasana ntsony Jesosy fa efa nitsangana izy velona ho anao sady zany ve ary fahaveloman'i Jesosy dia mandrakizay ary ho antsika rehetra izay manara-dian'i Jesosy dia mahita an'izany fahaveloman'i Jesosy zany amen na mbola teneny aloha ny akaikinao hoe velona ny Andriamanitra izay tomponao dia andao antsika mba hiaraka maka tenin'Andriamanitra Exodosy toko 12 dia ny 12 dia andao mba iarahantsika mamaky satria mino fa tena iverina indray ny fitokina ao an'Andriamanitra amin'ny tendrandroany ity hoe ninona zavatra matimaty eo amin'ny fiainanao efa niaran-tsangana tamin'i Jesosy zany satria anao le zanany io mihitsiny ianao no nitsanganana ianao no nandreseny an'izany fahafatesana izany ka hoy aminao hoe isan'andro san'andro dia ndao-tsika anamafy foana hoe velona ny Andriamanitra izay tompontsika amen na ndao-tsika mba hiaraka maky amin'ity tenin'Andriamanitra ity Joana toko 4:12 tena 7:7 azafady iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao fa ianareo kosa no ahita ahy satria velona aho dia velona koa ianareo halleluia velona ny Andriamanitra izay tomponao raha velona izy ianao izay zanany ankonko ninona zavatra eo amin'ny fiainanao ninona matimaty eo amin'ny fiainanao velona miaraka amin'ilay Andriamanitra izay tomponao sady zany ve ndao tsika mba hiaraka ity hatanana ho an'ilay Andriamanitra velona ho an'ilay Jesosy izay nanaiko faty ary nitsangana tamin'ny maty ho anao dia andao hiaraka hiteran'i Jesosy sika ao anatin'izany ndao ary Bella,
Jesosea Efa velma izamujatika beya Oh Beluno Velma Jesosea Efa velma izamujatika beya Ewaria Dera Jesus avelho amni fianana Belunoya Belunoya Belu Jesosea Belu Jesosea Belunoya Belunoya Akala sao pa Belunize Akala sao pa Belunize Tera pa Belunize Tera pa Belunize Ha Allo Sande Allo le papa Allo Kelle rete Belu wadis matu sambola pa kamiata Oh Belunoya Velma Jesosea Efa velma izamujatika beya Oh Belunoya Velma Jesosea Efa velma izamujatika beya Bultabi Velma Jesosea Efa velma izamujatika beya Oh Belunoya Velma Jesosea Efa velma izamujatika beya Velma Jesosea Velma izamujatika beya Teatana na mafeo an Jesus Hallelujah Izy izy ny tena matsapa fa veleo amin'ny fiainan'Andriamanitra Hallelujah Mety ozy izy ianao hoe mbola tsisy zavatra mivaingana be nge ny antony mampatonga anao mbola tsy mieritreritra hoe tena velona amin'ny fiainako ve Jesosy fa hoy aminao hoe na irivotra iainanao io ary ny fahaveloman'i Jesosy no nahatonga an'io ianao mbola afaka ny fo teo amin'ny fandriana izay nisy anao dia ny fahaveloman'i Jesosy namelona anao sady izany ve araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 12 dia ny 12 dia hoy tenin'Andriamanitra hoe ity volana ity ho voalohambolana ho anareo dia ho voalohambolana ho amin'ny taona ho anareo tsarovy tsara fa noho ilay Jesosy velona ho anao dia lasa nanomboka teo ny fiainanao zany hoe noho ilay fahaveloman'i Jesosy zany dia lasa vaovao ny fiainanao ny mombanao rehetra ny fiainanao rehetra ny fomba fijerinao ny fomba fiteninao eny hatramin'ny fitepony fonao ary noho ilay fahaveloman'i Jesosy satria nanaiky natao sorona izy dia noho ilay fahavelomany dia nitondra zava-baovao eo amin'ny fiainanao zany hoe fanombohana vaovao na hoe départ vaovao eo amin'ny fiainanao zany fahaveloman'i Jesosy zany sady zany ve ka ntaontsika araka hideran'i Jesosy eo anatin'ity iray ity dia hoy aminao hoe tena derao amin'ny fonao rehetra Jesosy satria nanolotra ny aina izy mba hitondra fiainam-baovao eo amin'ny fiainanao ndao ary antsika Magaga stakatrini sana Inshaul baba Efa lasan zavatra talo Magaga mfanavozan tubu Magaga stakatrini sana Inshaul baba Efa lasan zavatra talo Toyarka nufa sigas Baba wa tubo Magaga mfanavozan nyari Inshaul baba Efa lasan zavatra talo Lasa baba wa tubo Magaga mfanavozan nyari Inshaul baba Efa lasan zavatra talo Yewa
vaovao ny fijeriko eo any olo vaovao rehetra iteran'ny Jesosy andio any Jesosy any mijery lasanao ratsy tsony ianao aza mijery ny zavatra efa tsy nety tamin'ny fiainanao tsony ianao efa olom-baovao ianao zao sady zany ve départ vaovao ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy sady zany ve satria efa velona Jesosy amonjy ianao velona Jesosy anova ny tantaram-piainanao amen andaontsika angataka ny fanamasina tsarovy tsara fa ny asa ny fanamasina dia mahatahiry ianao izy rehefa miaraka ny fanamasina ianao dia voatahiry olom-baovao foana o fanamasina tena misaotra anao zay ianao afaka miaina miaraka aminay afaka iresanay ary afaka mitenanay sy manoro anay foana afahanay misotra amin'ny lalam-baovao foana amin'ny famponanao Jesosy halleluja miandrandra anao zay satria anao lay mitondra hery mitondra saina matanjaka
eo amin'ny fiainanay ahafahanay miatrika ny zavatra rehetra sotra tompo mankasitraka anao izay fanamasina ndao ia ilasika miandrandranao hitondra fiainam-baovao aminao fanamasina sy tomy talotsony ny fiainanao miandrandranao zay fanamasina halleluia
atsika ity tanàna mahafifandraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Taovy mafy ny tia tanàna ho voninahit Jesosy. Samy mahazo ny toerantsika. Manolotra ny arahaba mba hampiraritsoa atsika rehetra vory indray eto amin'ity toerana ty amin'ity andro alahady ty ny tenako. Ny tompo anie hitanao androany. Miaraba manokana ihany koa ny ray aman-dreny be atsika eto amin'ity toerana ity dia ny apôtra Randrena Evravelona Adolphe izay miaraka amintsika manompo an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity androany. Mino fa eto Jesosy ary matoky afa ianao ihany koa manantena ny fahasoavany androany. Amen na. Isaorana ny tompo tokoa ty andro alahady meny tompo atsika ty fa alahady mahafinaritra. Ekena tokoa fa mahafinaritra daholo ny andro rehetra men'Andriamanitra atsika. Fa tokony avaka ny andro alahady amiko manokana. Satria inona ny antony? Satria alahady tsika mpianakavin'ny finoana dia miray fo, miray saina amin'ny toerana anankiray tahaka izao manompo an'Andriamanitra ny fanaritava miandrandra indray ny fananganan'Andriamanitra ny fiainantsika ho amin'ny tsaratsara hatrany. Amen. Tsy hoe ratsy ny alatsinainy ny alatsinainy afaka miasa tsika. Latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy. Fa ny andro alahady ho atsika ato amin'ity fiangonana ity dia natokantsika manokana mihitsy hoe hanolorana ny fiainantsika iarahana manolotra ny fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Amen. Dia eo anatin'izay dia tokony ho zava-dehibe aminao ny andro alahady. Amen. Ary aza mba malaina mihitsy amin'izany fotoam-bavaka alahady zany. Ny zavatra hita maro ny kristianina ny mbola malaina ny andeha hanompo an'Andriamanitra rehefa andro alahady ohatr'izao. Mbola tsy vitsy ny malaina. Satria nahoana? Tsy tsapany fa amin'ny andro alahady anie izay natokan'Andriamanitra ivorintsika tahaka izao dia misy fitahiana spesiala ngeza dia ngeza ataon'Andriamanitra amintsika. Manao tonga eto androany hariva zao azoko antoka 100% fa isy fananganan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Isy fitombona eo amin'ny fiainanao. Satria ianao dia olona mazoto mitady an'Andriamanitra rariny sy hitsiny. Araka ny tenin'Andriamanitra ihany koa zany, miavaka ny manompo sy ny tsy manompo. Io miavaka ny manompo sy ny tsy manompo io anie tsy hoe ho an'ny indraindray tsika mieritreritra hoe ny olona tsy mivavaka sy mivavaka. Ekena fa marina zany. Satria ny tsy mivavaka zany dia mazava ho azy fa tsisy ny famindram-pon'Andriamanitra tsy ny avina. Ilay famonjeny Jesosy teo ambony hazo fijaliana dia mazava ho azy fa tsisy azon'Andriamanitra ataony aminy. Satria Andriamanitra tsy manaforse olona. Fa izay mangetaeta manolotra ny fiainany ho azy dia andraiky n'iny adidiny iny dia ianao zany. Amen. Fa ho antsika efa tonga ao am-piangonana ihany koa dia zao efa tonga kristianina efa mahafantatra ny amin'ny famonjeny Jesosy dia mbola miavaka indray mandeha ihany koa ireo olona manompo an'Andriamanitra tsy tapaka tahaka anao zao. Raha mitovy ihany ny manompo sy ny tsy manompo aleo tokoa tsy manompo. Raha mitovy ny vavaka maraina fotsiny sy mivavaka hariva aleontsika matory any an-trano. Fa hoy mantsy anao androany hoe tsy mitovy ho tahian'Andriamanitra manokana ianao tonga eto androany. Satria izany ny tenin'Andriamanitra. Haleloia. Ataontsika ny andiny voalohany sy andiny farany ihany amin'ny lira hoe ry fanampanazava. Dia vitsy zay dia ivavakantsika ho an'ny afatr'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity ny famonjena ny fiainantsika indray fananganan'Andriamanitra atsika ho amin'ny fahasoavana hatrany. Akipio masinofinao raha azonao atao koa ny manangana ny tananao dia atsangana ny tananao raha mety aminao zany. Alleluia. Saotra Jesosy. Alleluia. Fanaina, mahu
zainay mpanomeny soa vavatsika ho any afatr''Andriamanitra dia avereny taribavaka zay ataoko a ataovy amin'ny fonao manontolo zany Jesosy eo misaotra anao a no entinao eto amin'ity toerana ity indray andraisaky ny fahasoavanao ankehitriny Andriamanitra eo andreny amin'ny teninao a voninao anaiky anao amin'ny foko manontolo ambarako androany fa manaiky any amin'ny teninao fanahy masonao aoka moa amin'ny tenako ny teninao androany anasitana anafaka ampitombo a voninahitry ny anaranao zany taio ihany koa mpanomponao zay nambarany teninao androany avy amin'ny alalany no andraisako androany ampiteneny izy Andriamanitra enao mampiteny azy tsy oatra na milasaka farak' izay nampitainao aminy mihitsy no ambarany eto androany sotra Andriamanitra fa ho tahina ny teninao androany satana dia tsy manam-pahefana eto amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy naovana ny vavaka amen ndao ity tana mafy an'Andriamanitra tsika rehetra eto amin'ity toerana ity matetika moa ny tenin'Andriamanitra hoentinay mpanompon'Andriamanitra tsy dia misy hoe tenin'Andriamanitra vaovao be zany hoe tsy mbola heninao mihitsy indrindra fa henao zay efa tranainy efa ela nanompan'Andriamanitra teto amin'ity fiangonana ity fa tenin'Andriamanitra efa heninao foana no renesinao fa zao anefa io tenin'Andriamanitra renesinao isan'andro io amin'ny fotoana anankiray zay tena amangin'Andriamanitra atsika tsiray avy ka manaiky ianao dia isy zavatra lehibe mbola tsy tsapanao mihitsy ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao na efa imbe dehibe azy ianao nandre tenin'Andriamanitra anankiray dia ao anatin'ny afatr'Andriamanitra dia misy afatra manokana ho anao misy teny manokana ho anao matetika izay mpanompon'Andriamanitra rehefa avy mitory teny tahaka izao dia misy ampahan'olona manatona anay dia miteny izy hoe pastera tena ny fiainako mihitsy le niteneninao tao anatin'ny toriteny tena za mihitsy iny atsiray ny mahatsapa an'izany fa be dehibe fa mety tsy manatona fotsiny sika noho ny fotoana fa marobe amintsika ny vangin'Andriamanitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra amen ka hoy amantsainao hoe aza manao takany miala tsiny amin'le ampitenena hoe sobakaka hoe efa reko zany hoe le tenin'Andriamanitra zany hoe efa renony ohatrohatr'izay ny fitenin'ny sobakaka zany dia miala tsiny amin'izay ohatra zay efa reko aza atao hoe efa reo fa enoy tsara mihitsy androany hoe ataovy ohatran'ny vaovao androany mihitsy ianao samba neno an'izany tenin'Andriamanitra zany amen dia hitondra vokatsoanao zany androany ato amin'ny Genesis novakitsika sokafo ny baibolinao raha nitondra ianao Genesis toko 9 ny 7 ihany novakina amin'ny anaran'i Jesosy Genesis toko 9 dia ny 7 ihany zao nivakina amin'ny anaran'i Jesosy ary zao ny tantaran'ny Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona ny arabelona taminy eny ny ara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa halleloia androany dia mena lohateny ny tenin'Andriamanitra fa isika dia ilaina mandeha mahitsy eo anaty an'Andriamanitra mandeha maninona hoe mahitsy todoroa ozy ny vazaha ry havana malala zay manatrika eto amin'ity toerana ity ny toe-panahintsika no miantoka ny amin'ny hoavin'ny fiainantsika ho tsara eo anaty an'Andriamanitra ary tsika rehetrarehetra
dia manana ny tantarany tahaka ny Noa daholo. Zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra, ary Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny, teo anaty amin'ny mpiarabelona aloha. Androany zany ty am-piandohana dia afaka mandinika ny tenanao ianao eto amin'ity toerana ty, manahoana ny tantaram-piainanao. Fa izaho sy ianao dia manana ny tantaram-piainantsika eo anatrehan'ny olona mpiara-monina amintsika, eo anatrehan'ny olona mpiara-miasa amintsika, eo anatrehan'ny olona miara-miriaria amintsika, ary eo anatrehan'ny fiangonana dia manana ny tantaram-piainantsika isika, eo anatrehan'ny mpanompon'Andriamanitra dia manana ny tantaram-piainantsika isika. Afaka mipetraka ny groupe de louange za. Miala tsiny tompo, miala tsiny fa ya. Aloha tehaka mafy an'Andriamanitra atsika fisoratsika an'Andriamanitra hatrany. Ny olona anankiray dia manana ny tantaram-piainany tahaka ny Noa. Voalazan'ny Baiboly fa Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy. Afaka mandinika ny fiainanao ianao androany eto amin'ity fiangonana ity ho antsika izay efa nivonjeny Jesosy tamin'ny rano. Manahoana ny tantaram-piainanao. Fa zaho sy ianao dia manana ny tantaram-piainantsika eo anatrehan'ny mpiara-belona, eo anatrehan'ny maha-kristianina antsika. Mbola tsy eo anatrehan'Andriamanitra aloha, fa voalazan'ny tenin'Andriamanitra teto teo anatrehan'ny olona mpiara-belona taminy dia nanana ny tantaram-piainany Noa. Zaho sy ianao ihany koa dia manana ny tantaram-piainantsika. Ry havana malala izay manatrika eto amin'ity toerana ity, mametraha ianao tantara tsara eo anatrehan'ny fiangonana. Ataovy amen. Mila mametraka tantara tsara isika eo anatrehan'ny fiangonana. Fa isika dia samy manana ny tantarantsika. Maro amintsika tokoa nge tsy mety tsy eto amin'ity toerana ity mitsainan'i Jesosy any amin'ny raha hoalanitra, fa mety hoentin'ny tompo ianao ohatra hoe andeha hiasana an-dafy ianao. Ataovy amen. Ny sasany amintsika andeha mety no hanambady izy dia tsy mipetraka aty amin'ny manodidina aty intsony, tsy mipetraka aty Antananarivo sy ny manodidina aty intsony, fa lasa izy mipetraka any amin'ny faritany any any izy mitsainan'i Jesosy any amin'ny raha hoalanitra. Dia ny sasany samy manana lasa mpanompon'Andriamanitra dia hoentin'Andriamanitra any amin'ny toerana samihafa. Fa zao nefa ny zavatra mipetraka hoe manana ny tantaranao ianao tamin'ny nandalovanao teto amin'ity fiangonana ity. Voalohany indrindra izay, mila manana tantara tsara ianao. Amen. Fa ny mampalahelo dia misy amintsika tsy tantara tsara no hita rehefa lasa izy miala ao anatin'ny fiangonana. Tsy ianao ane izany, fa ianao dia hanana ny tantara tsara anao ianao anatin'izao fiangonana izao. Ny fiarahanao amin'ny mpinamanao dia tsapa mihitsy hoe rana-daranina ve? Tena mba mahafinaritra raha nga izy iny tena tiako be raha nga miresaka amin'izy iny Zany tantara zany ny tian'Andriamanitra ho hita amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Satria Noa dia nanana an'izany tantara. Lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo anatrehan'ny olona niara-belona taminy. Tsika ihany koa zany dia afaka ho tahaka izany ny fiainantsika tao anatin'ity fiangonana ity. Tsika rehetra zany dia tokony tsy manana tsiny amin'ny olona miara-mivavaka amintsika ato daholo. Azon'Andriamanitra atao zany rehefa mangeta enta ianao ny amin'ny teniny. Fa mampalahelo an'Andriamanitra raha ohatra ka hoe ny fiainanao dia nisy tsiny hony raha anona ve izy rana-daranina nge ohatra ny tao tokotany tao ohatra nisy famaliana kely sanatria ane zany. Izy roa nge ohatra ny tsy afaka mipetraka amin'ny fanakaiky mihitsy hony jerijerevy nge fiainany rehefa etsy hanina dia izy vadika ary amin'ny sisiny ary zany ve ny tantara iainantsika tao anatin'ity fiangonana ity sanatria ane zany. Fa hanana tantara tsara anao ianao tao anatin'ny fiangonana. Hainao misadapta amin'ny maha olon'Andriamanitra anao afaka mifandray amin'ny olona rehetra ianao ao anatin'ny fiangonana. Amen. Ary tsika ao anatin'ny fiangonana tsy mitovy ny mety fitahian'Andriamanitra. Ny atao hoe fitahian'Andriamanitra aloha dia tsy hitovy mihitsy mandra-pialantsika eto ambonin'ny tany. Ny fitahiako tsy ho fitahianao mihitsy ary ny fitahianao tsy ho fitahiko mandrakizay. Fa saingy izao ny anao sahaza anao araka an'izay nomen'Andriamanitra anao. Ny anahy ampy ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Amen. Ampy ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako.
ampisorako an'Andriamanitra ny fahasoavana sy netiny teo amin'ny fiainako izany. Dia ho anao manokana dia tokony andehanao tsy siny eo anaty ampiarabelona aloha. Niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Zany koa zany dia mbola tantaran'ny Noa tamin'ny fahavelomany. Noa dia olona niara nandeha tamin'Andriamanitra. Zany hoe ny fiainany manontolo dia tsy navelany mihitsy raha tsy Andriamanitra melo lalana azy. Mila mianatra an'izany fiainan'ny Noa zany tsika kristianina. Mila mianatra tsika hoe mandeha mahitsy. Ary zay ny tena fototry ny fampianarana hoetiko androany hariva eto amin'ity toerana ity ao anatin'ny fotoana fohy izay toriko ny tenin'Andriamanitra eto ilaintsika miara mandeha amin'Andriamanitra ary mandeha mahitsy sy marina tahaka ny Noa eo anatrehan'Andriamanitra. Atovy amen. Be dia be ireo olona voalaza amin'ny Baiboly fa nandeha mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra, nandeha tamin'ny fahamarinana teo anatrehan'Andriamanitra. Maro dia maro izy ireo. Anisan'izany ry Josefa, Jesosy mazava ho azy, ry Daniela, ry Davida, ry Petera, ry Ezekela, ry Elizabeta, ry Abrahama. Zany rehetrarehetra zany olona nandeha nahitsy teo anatrehan'Andriamanitra daholo. Ijery anankiray ny antsika mahakasika an'izy ireny, iza ihany koa ankoatra ny Noa, ny olona voalaza amin'ny Baiboly fa nandeha nahitsy teo anatrehan'Andriamanitra ary tokony alaintsika fitaratra mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny alalana fa mandrositsika fiangonana, entre parenthèse kely ity, ny alalana ahoana ny alalana fa mandroso ny fiangonana anankiray. Voalohany aloha dia mitombo ny isan'ny olona fonjena ao anatin'ny fiangonana. Efa azo ilazana ny fiangonana mandroso aloha zany zay. Ohatra hoe 2026 zao tsika, zao nisatsika. Raha atao hoe mandroso tsika amin'ny 2027 tsy tokony zao tsony nisatsika fa mataona olona ho an'Andriamanitra isika. Amen. Zay no alalana hoe mandroso ny fiangonana anankiray. Mitombo isa. Ahoana ihany koa ny alalana fa mandroso ny fiangonana anankiray. Tsy voatery hoe mitombo ihany koa ny isan'ny olona, fa ilay fiangonana makatoa ny tenin'Andriamanitra. Makatoa ny tenin'Andriamanitra ilay fiangonana. Na zao ihany aza nisatsika fa hita hoe misy tavatra an'Andriamanitra ao anatin'ilay fiangonana, dia ny akamaroan'ny olona ao dia makatoa ny tenin'Andriamanitra, manaiky ny mpanompon'Andriamanitra, manaiky ny taridalana hoentin'ny fanamasina avy amin'ny alalan'ny mpanompona ao anatin'ny fiangonana. Zay no alalana ihany koa hoe mandroso ny fiangonana anankiray. Amen. Dia ny alalana ihany koa hoe mandroso ny fiangonana anankiray dia mihatsara toe-panahy ny kristianina tsiraiavy manomboka mandeha amin'ny fahitsiana ny akamaroan'ny kristianina fa itsika rehetra mihitsy azy. Amen. Zay zany no alalana itsara antsika androany hoe ahoana ny alalana fa mandroso ity fiangonana androndrakely izay nitondran'ny tompo antsika ity. Anisany hoe mandroso ny fiangonana dia hoe ilay kristianina tsiraiavy io fa manomboka mandeha mahitsy araka an'Andriamanitra, araka ilay hira noredon'ny groupe de louange teo manao hoe indroza olom-baovao, indroza olom-baovao, efa lasa ny zavatra talo. Amen. Lasa vaovao izy. Zany mihitsy ny alalana fa mandroso ny fiangonana. Androany dia hitombo fahitsiana antsika ato anatin'ny fiangonana. Amen. Ato amin'ny Petera, azafady, ato amin'ny asan'ny apôstôly, azafady. Ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 ny jerevantsika indray. 4:7 sy 5:30. Ny fahamarinana no miteraka fankasitrahana avy amin'Andriamanitra. Zay zany no jerevantsika zao. Ny fahamarinantsika io dia miteraka fankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary Petera ny lobavaka nanao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra. Toy izany fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no hankasitrahana. Petera manokana zany dia resy lahatra ary ny lobava nanao hoe ny olona rehetrarehetra izay manao ny marina dia hankasitrahan'Andriamanitra amin'ny firenena rehetra. Io marina io raha lasa nabavy dia ilaintsika
miezaka manatateraka an'izany tsika io a matetika dia zavatra madinidinika ny anjonony devoly atsika amin'izany atao hoe tsy famarinana izany indraindray tsika dia efa tsy hoe indraindray fa afaka amin'ilay fahotana efa lehibe ohatra hoe fijangajangana taloha ianao a teny tsara lalàna ohatra mialatsiny manona anara-toerana ny tena ahitan'ny olona anao satria nahita an'izany a teny amin'ny toerana manodidina anay tena eny mihitsy ny ahitanao azy a isan'andro fa taty aoriana novonjen'Andriamanitra io vehivavy io efa tonga pino io vehivavy io efa tonga mafana fo an'Andriamanitra satria novain'Andriamanitra ny fiainany amen fa ny zavatra mahita matetika misy ny fakapanahy tsy matohatra fakapanahy ny pino a dia amin'ny zavatra madinidinika ny andavanandrom-piainantsika dia manomboka lavony devoly amin'ny alalany reny ohatra amin'izany rehefa mahita zavatr'olona ianao a efa naveriko teto ty tantara anankiray ity rehefa misy zavatr'olona latsaka dia tsy anao iny na olona tsy pino ny tompony iny na olona pino dia tsy anao iny zavatra iny fa mety mbola misy pino a tratra ny fakapanahy amin'izany mahita volan'olona latsaka izy ndre mandeha nandalo teo anosy latsaka ny 5,000 olona le madama anankiray tonga dia andeha hanitsaka an'le izy dia le olona anankiray tetsy a ny tonga dia niteny hoe ramose a latsaka ny volanao tsy volako le izy fa olona nandalo zany hoe misy tsy famarinana ao anatin'ilay vehivavy anankiray satria hitanao zao mihitsy hoe le olona nandalo teo hoe latsaka avy ao anaty posiny le vola nahoana no andeha hitsahanao a dia ilaza avy anao fa fitahin'Andriamanitra ho anao izay mety manana olana ka zany ny trangan-javatra nisy teo amin'ny fiainanao tsy famarinana zany ary zany zavatra zany a dia miteraka fialan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mahatonga an'Andriamanitra tsy miadidy ny fiainantsika tadidio fa ny famarinantsika dia miantoka sy ankasitrahan'Andriamanitra atsika amin'ilay tapany farany de izy hoe izay matahotra azy a izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany io fandehanana amin'ny famarinana io a dia mahatonga an'Andriamanitra mijery atsika ary io Andriamanitsika io a tsy nety ivelany ny jerevany voalohany fa ny any anatintsika any jerevany io manahoana ianao ny amin'ny andavanandrom-piainanao mandeha amin'ny marina ve ianao mandeha mahitsy ve ianao voninahitra ho an'Andriamanitra ny afahako mijoro vavolombelona fa miezaka ny tenako handeha amin'izany famarinana izany ao amin'ny fiainako indray mandeha efa intelo aho zay nahita telefona n'olona latsaka Android haut de gamme intelo aho zay nahita efa efatra satria ny anankiray a telefona anankiroa mihitsy ny rahitanay mivady avy mivavaka izay dia efa efatra zany telefona efa hitako tsy mbola tsoahana akory ny pisiny telefona io tompoko rehefa mahita telefona ianao avelao eo fa tsy maintsy antso ny tompony io fa raha ohatra ka misy olona eto a efa nanao an'izany tonga dia nitsoahanao ny pisy dia mila mifony ianao androany tsy famarinana izany tsy fahitsiny izany eo anaty an'Andriamanitra mila mifonitsika amin'ny toe-panahy tahaka izany misy pino mbola tratra ny zavatra tahaka izany tena mbola misy kristianina mbola tratra ny zavatra ohatr'izany satria nahoana tsy tena mandeha mahitsy izy manahoana ny tantaranao anatrehan'ny olona anatrehan'izany lasan'ny olona hono lasan'le vehivavy ary ony le telefona latsaka tary misy nahita ohatra ary na tsisy mahita ara dia tsy tokony aina amin'izany dia ny tantaranao anatrehan'izay a tsy tahaka ny tantaran'ny Noa dia nandeha mahitsy teo anaty ampiarabelona fa ozy izy ny olona hoe lasan'le mpivavaka ary ony le telefona teo raha lasana bavy malala zay manaraka eto amin'ity toerana ity mila mianatra tsika mandeha amin'ny zavatra mahitsy a manomboka amin'ny zavatra kely indrindra eo amin'ny fiainantsika amena amena indraindray tsika misy miantso amin'ny telefona mialatsiny a fa direkta be androany ny torotenin'Andriamanitra tsy dia tiako miolakolaka lasa tsy azonao le izy le eritreretinao marina foana le zavatra ataontsika nefa
efa miala Andriamanitra mahatonga antsika tsy mety mahita fitahiana, tsy mety mahita fahagagana. Dradradradraina foana fitahiana dia hoa, fitahiana dia hoa, Andriamanitra dia mita ambony ianao fa tsy ambany, tsy maintsy tafavoaka ianao. Zany foana ny toriteny ato anatin'ny fiangonana, ary marina zany fa tokony zany mihitsy ny toriteny, satria zay koa ny nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ankoatra ny karatsika ho any an-danitra, anisany nanoloran'ny ainy zany, zavatra roa ngeza be ny nanoloran'i Jesosy ny ainy teo ambony hazo fijaliana. Atonga anao voavela elo ka andovan'ny lanitra vonjena ny fanahinao ho any an-danitra atsika. Dia ny faharoa dia any amin'ny Koritianina milaza manao hoe fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena aza izy dia tonga malahelo noho ny amintsika mba hampanan-karena antsika ny alahelony. Zany hoe tena tanjon'Andriamanitra mihitsy ny ampisy ny fahasoavan'Andriamanitra, eny atonga antsika amin'ny fananan-karena mihitsy azy. Ry kristianina havana manatrika eto amin'ity toerana ity, aza mba anisan'ny olona mety batobatiana mihitsy ianao, fa ianao dia olona mavomavo, ianao dia olona tsy dia manahoana loatra ny eo amin'ny fiainanao, fa ianao olona manana an'ilay Andriamanitra velona, olona natokan'Andriamanitra ho tahiana ianao, ho ambinina ianao, ho salama ianao, atanjaka ianao. Zany ny fampanantenan'Andriamanitra ho an'ny olona mivavaka. Ka hoy amantsanao eto amin'ity toerana ity mandehana mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny bokin'ny Salamo ihany koa dia milaza an'izany Davida ato amin'ny Salamo dia milaza Salamo 430, andiny 5:12, 9:7, 7:, vakitsika daholo 15, 16, 17. Ny mason'i Jehovah dia mitsinjo ny marina, na hoe mandeha mahitsy, ary ny sofiny miaino ny fitarainany. Ny tavan'i Jehovah tezitra amin'ny mpanao ratsy kosa, mba ho fongoriny tsy eo amin'ny tany ny fahatsiarovana azy. Mitaraina ny marina ary miaino azy Jehovah, ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Alleloia. Mazava angamba zany tenin'Andriamanitra zany, na tsy azavaina firy azy. Andriamanitra dia mijery manokana ny olona mitsinjo ny marina ozy izy, ny sofiny miaino ny fitarainany. Tadio fa ohatr'izao ny fiasan'io Andriamanitra io hainao tsara. Ny fiasan'io Andriamanitra io matetika ary jery tantaran'izay tsika maraparana koa ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo. Ny fiasan'io Andriamanitra io dia ohatr'izao, ny nataonao omaly no jerevan'Andriamanitra amonjenanao androany. Ny nataonao androany ny jerevan'Andriamanitra amonjenanao rapitso. Ny nataonao teo aloha ny jerevan'Andriamanitra hoe inona ny vitanao teo anatrehany alohany amonjenanao. Zany ny fiasan'io Andriamanitra io. Fa indraindray tsika rehefa manana olana, zay tsika vao tena hitady an'Andriamanitra, zay tsika vao tena hifady anina, zay tsika vao hiezaka anitsy ny fiainantsika andeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra hoe efa manana olana lehibe io efa miafara amin'ny figadrana ohatra, efa miafara amin'ny fahafatesana, tena misy aretina, way andeha mba tena hifady anina, roviana misy fivadikanina, roviana misy alim-bavaka, andeha hivavaka misokatra avy ny fiangonana androany, andeha noverin'Andriamanitra. Karazana efa tary zany. Fa ny amonjen'Andriamanitra anao ianao androany, mety tsy manana olana nge maro amintsika tonga eto androany, tsy manana olana ianao androany, fa tsara ny toeponao hoe mandeha manompo an'Andriamanitra aty am-piangonana, satria io fanomponao an'Andriamanitra eto am-piangonana io ny dossier anao ao an-danitra ao. Amen. Manana dossier tsika rehetrarehetra ao an-danitra ao. Inona ny nataonao tamin'Andriamanitra omaly, mialohan'ny hamaliny anao androany. Ary maro zany teneniko aminao zany fa tahaka izany zao ny tantaran'i Ezekia ohatra, raha mbola tratratsika ny famakina izay tenin'Andriamanitra zay rehefa avy eo. Maro be ny tahaka izany. Ny mpanompon'Andriamanitra ato anaty Baiboly hoe nijery Andriamanitra ny lasany ahafahan'Andriamanitra namonjy azy tamin'ny fahoriana izay nahazo azy tamin'ny fotoana io. Ka hoe amantsy anao hoe tsy manana olana ianao androany, tsy voatery ny manana olana ny andeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra, satria matetika dia fandriky ny devoly io. Rehefa manana olana tsika dia teo masina zany, amboatra ny fiainantsika amin'izay tsika, anomboka anitsy no avintsika amin'izay tsika. Tsy ratsy zany toeponao zany fa mbola tsara noho zany hoe ianao tsy manana olana mihitsy miezaka manitsy ny fiainanao ho araka an'Andriamanitra. Amen. Ato amin'ny Lioka
lioka toko voalohany andininy fahenina sy fafito. Tantara na marinatsika zay voalasaiko vo eo zay a. Ary samy marina teo anaty an'Andriamanitra izy mivady a, sady nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fisipika rehetra nomeny tompo. Ary sy nananjanaka izy fa momba Elizabeta, ary samy efantitra izy mivady. Ary noho nanao raha-pisorona teo anaty an'Andriamanitra Zakaria araka ny fifandimbiasan'ny antokony. Zafady, ny andininy a fahenina sy fafito ihany. Ary samy marina teo anaty an'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra ny tena mahitsy araka ny didy sy ny fisipika rehetra nomeny tompo. Ary tsy nananjanaka izy mivady fa momba Elizabeta, ary samy efa antitra izy mivady. Andininy fahatelo amby folo. Teo izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy fahatelo amby folo. Fa olay anjely taminy, aza matahotra Zakaria, fa efa noenona ny fangatanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jauna no ataonao anarany. Alleluia. Ity Zakaria sy Elizabeta ity a, dia tsy nananjanaka. Dia izy ireo a, dia nanompo an'Andriamanitra. Ary teo anaty amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, dia niezaka nandeha mahitsy teo anaty an'Andriamanitra izy ireo. Niezaka nanamarina ny fiainany foana, tsy nanometsiny an'Andriamanitra. Entre parenthèse ity, tandremo rehefa manana olana dia manao an'ity vavaka ity tsika. Andriamanitra, ohatra hoe Elizabeta sy Zakaria ohatra. Raha misy olona ohatra sanatriana zany hoe momba eto, dia ozy izy ianao. Andriamanitra, raha tena mananjanaka izay mivady izy ianao, dia tena mino afa tena misy ianao Andriamanitra. Tandremo manao an'izany vavaka izany. Eto ny alalako androany a, raha sitrany ty zanako ty, tena mino anao Andriamanitra, mino anao a Jesosy. Fa izy milaza anao na tsy sitrana ary ny zanako ao dia tsisy Andriamanitra, tsisy Jesosy. Izy milaza an'izany. Fa ilaina ianao a, eo anaty amin'ny fanoloran-tenanao an'Andriamanitra, mino, matoky an'Andriamanitra. Aza mba manao vavaka ohatr'izany, androany tena hitako fa tena velona ianao Jesosy. Raha sitrana amin'ity aretiny ity ny vadiko a, dia tena mino afa tena misy ianao. Tsy izany mihitsy, misy foana Andriamanitra. Tsy izany ny fanompoana an'Andriamanitra, fa ilaina ianao matoky an'Andriamanitra, miankina aminy a, manantena azy a, fa rehefa miankina aminy ianao a, tsy maintsy tafavoaka ianao, tsy maintsy tafita ianao. Alleluia. Nambarako teo a, fa isika dia manana droit eo anaty an'Andriamanitra. Rehefa nandeha tamin'ny fiainanao andavanandro ianao, mandeha amin'ny marina, mandeha amin'ny mahitsy, mifady ny ratsy rehetra, tsy maka an'izay tsy anao ianao, fa miezaka manamarina, tandremo. Allo, teneno hoe tsy ahoan'izy. Hitaky ny volany le olona io a, hitaky ny volany kristianina tsika amin'io a, hitaky ny volany le olona, le volany roetsy. Efa tapitra ny fotoana amerenana anazy a, tamin'ny 15, efa le 21 andro amin'io a, dia miantso amin'ny telefona izy, dia mandeha le telefona, dia hita manko io telefona io rehefa misy olona miantso, dia manao an'izao, dia misy mirehadrehatra io a, dia misy maitsomaitso zay a, dia misy menamena zay, dia kitihana kely le maitsomaitso a, dia mandeha amin'izay le izy, makany amin'le menamena, zay le telefona io, dia jerevanao le izy, nandeha aloha voalohany, dia tonga dia tapahanao. Ny insiste le olona satria efa tapitra ny fotoana ka. Ary entre parenthèse ty, entre parenthèse be dia be, tsy fahotana mitaky ny volan'olona aminao. Raha misy olona nindramanao vola, dia mamerina amin'ny ara-potoana ianao. Rehefa tsy voaverinao iny a, dia miresa aminy ianao, mandehana mahitsy eo anatrehany. Ary tsy fahotan'ilay kristianina mihitsiny no hitaky ny volany. Raha indrindra na vola taty amiko ianao ka mitaky any aminao a, aza miteny amin'ny paster hoe raha tsy fanahy paster zany, volako iny, ilaiko iny, tsy fahotako zany, efa tapitra ny fotoana nomenao a, dia raha mitaky any aminao a, dia tokony faly foana ianao. Amen. Fa tsy ianao indray mijadojadona aloha hoe janiko mba paster, volany dia tsy mba andro koa hoe amin'izao no anina. Zany angano fanarahana.
fa aza mba manao an'izany fa engane ka olona marina ianao amena tsy hoe aza mba manao an'izany hoe teneno io fa mbola miinsiste miantsy le olona raisy telefona io raisy telefona io dia teneny hoe tsy ao mamanay fa ty telefona ty ny sargeny ato an-trano fa lasa nandeha izy tsy fantako izay nalehany hoe dia iny tokoa ilay izy tsy ao ny mamanay ozy ny teneniny hoe tsy aony izy sady tratra ianao hoe ao ihany a nandainga ianao a tsy mahita tsy fahamarinana zany eo anatrehan'Andriamanitra aza mba manao an'izany ianao tsy le hoe tsy mandray telefona ny ratsy misy fotoana ianao tsy mandray telefona mety hoe misy asa ataonao ohatra misy fotoana zao miasa dia tsy raisiko le telefona aloha hitako le appel fa rehefa avy eo mamerina miantso an'le olona satria tsy mahazo mandray telefona mety hoe misy réunion ataonay ao anaty birao a dia tsy mahazo mandray telefona hitako le telefona vibre dia misy miantso a dia rehefa avy eo vonoina fotsiny iny a na avelako ao a dia rehefa avy eo miantso an'le olona afa zany fa le hoe raisinao a mandainga mihitsy ianao tsy eto Antananarivo azaova tahaka zao sy tahaka zao rehefa tonga dia omeko ny volanao nefa izy a eo androndrakely eo ambadika eo tsy eto Antananarivo izy ianao hoe dia tsy alala hoe tsy eto Antananarivo zany rehetrarehetra zany a tsy fahamarinana dao eritreretintsika hoe zavatra kely fa singam-bolo mandavony vosotra zany amin'ny fanompona an'Andriamanitra mahatonga ny fiainantsika tsy tafavoaka zany zavatra zany mizatsika miaina amin'ny marina amena atso dia misy tantaran'olona anankiray aitoko anamarinana an'izany a efa fandrenao zany tantara zany na tsy averitsona Ezekia ao amin'ny Isaia toko fa 7 andininy voalohany sy fahenina efa fandrentsika matetika zany tenin'Andriamanitra zany dia misy andinin-tsoratra masina fotsiny singaniko amafisiko a ty ambanimbany aty a narasaika maty izy Ezekia Isaia mpaminany a zanaka Amoza tonga tao aminy afaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona dia jereva eo ambany hoe ahoana ny vavaka nataony engane ka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana ny nandehanako ho an'ny mpianatra malagasy inona ny dikany hoe nandehanako inona ny dikany inona ny dikany lasa ny dikany hoe nandehanako tsy andehanako ny teneny eo a rehefa mivavaka Ezekia hoe tsarovy Andriamanitra ny nandehanako lasa izany ho an'ny mpianatra malagasy dia mahay tsara n'izany a nandehanako fotoana lasa ny lasanao a no amalian'Andriamanitra anao androany tsaroko fa nataoko hivavaka Ezekia io tamin'iza accidenté moto tamin'ny 2015 na 2016 accidenté moto ny tenako a zany hoe nenjera tapaka frein somary ngezangeza le moto netiko a natosiko le moto a dia nitsindriny io moto cross io a ty tongotsy a dia niataka ny seviako ado anahy zany a tsy mbola nisy réveillon tsy nataoko tao am-piangonana zany hatramin'izay nampino ahy akoatran'izao hoe niasa réveillon anankiray na roa fa tato am-piangonana foana nanao réveillon niaraka tamin'ny kristianina dia zao ny zavatra nitranga tsy nanao réveillon taty am-piangonana fa tamin'io nandeha amin'izay niady tao anatin'izany zavatra zany hoe io tongotra ao io izy ny olona raha vao asiana plâtre dia lohy ny tongotra ao io dia mety ho tapahany io tongotra ao io ty tongotra ty zany a dia ny sasandray miteny hoe tsy maintsy plâtrena io tsy azo plâtrena io izy ny sasany dia ny sasandray a tsy sitrana io raha vao tsy plâtrena samy nanany filazany ny olona dia rehefa nivavaka dia nentina tany amin'ny dokotera ihany le izy a nandringa tamin'izany nitondra beky zao ny nataoko tamin'izany a tsy nividy beky fa hazo ny namboariko andringa ohatr'izao a makany amin'ny Gérard Robika nentina taxi tsy adiniko zany dia rehefa tonga tany a dia nitarafina le tongotra bon ozy le dokotera asiana plâtre ianao a entinao ray volana aloha io dia jerevanao hoe mifanatona ve ny taolana sa tsy mifanatona ao am-pandriana ny manao réveillon tadidiko apôtra tamin'izay namangy atany ny lehilahin'Andriamanitra namangy atany akoatran'izany dia nanao an'ity vavaka Ezekia ty mihitsy eo ambony fandriana Andriamanitra enganeka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao enganeka ho tsarovanao ny kely vitako izay ny nataoko teo anatrehan'Andriamanitra jereo Andriamanitra ny kely vitako tamin'ny fanomponanao satria izany mbola tsy navita be dia be tamin'ny fanomponany tompo jereo Andriamanitra ny kely vitako a mba sitrano a tompo a tsy ho tapahan'izany ty tongotra ty tapitra ny ray volana ado ahy zany ray volana teo am-pandriana tsy mbola nisy
natoriako andritry ny ray volana teo ampandriana zany matoratandro raha tsy ataoko ndraindray vadiko maniraka anao ndao tsika toratandro ohatrany tsy mahazo aina am'izany ohatrany mahita atao foana de ray volana teo ampandriana saotra an'Andriamanitra sady nanao ny vavaka engany Andriamanitra mba jereo ty mpanomponao jereo ny kely vitako tamin'ny fanomponanao Jesosy tapitra ny ray volana niverina tany amin'ny Zirara aérobika tarafina ny tongotro bon verin'le vazaha indray le dokotera bon hoentinao ny ray volana indray platra io efa somary mangitidiny ao anatiny fa tsy navelako ray volana ntsony satria efa tsapako mesitrana ny tongotro ao anatin'le izy eniko efa sitrana ny tongotro satria efa mifanatona le izy tamin'ny radio dia eniko ihany koa za koa matanjaka ny tenako misy platra fotsiny le izy efa zakako angeza ny tongotro zany efa tsy maninona ntsony nanomboka nakako 6 métaux le izy tapahako am'izay rehefa lasa ny ray volana sy tapany tsy mila nyty ntsony amin'ny anaran'i Jesosy fa efa salama fa ny olana tamin'izay rehefa niverina tany amin'le dokotera somary tezy tsisy satria verina hiasa mila taratasy hoe ara-dalàna tsara ny taratasinao hoe tato ianao narary tia ny taratasy miverina miasa ianao nasorona ny platra za ihany nanalan'le platra satria matsapa ny tenako ny sitrana voninahitra ao an'Andriamanitra fa sitrana somatsara tiavatana mafany Jesosy ianao afaka mandeha na 100 km azy efa nataoko zany tamin'ny 2023 raha nanatitra ny zanako affectation tany amin'ny 100 km mialan'ny Ambondromamy any amin'ny district ny intis tsara tanàna affecté tany nandeha tongotra 100 km amin'ny lalana iny aller retour tao anatin'ny 3 andro nataoko 200 km vitako aller retour tao anatin'ny 3 andro sorako ny tompo fa matanjaka tsara tamin'izany zao ny nataoko nandritry ray volana sy tapany tamin'izany tsy nazaka ny tenako ty tongotro ty mahery ny Andriamanitra ao amen ary zany zavatra any dia afaka mivavaka tahaka izany ianao manana olana ve ianao androany dia miteny ianao Jesosy tsaroviny kely vitako tamin'ny fanomponanao jereo Jesosy nandeha nakany androndra foana nandritry ny 3 taona zay nivavaka teo jereo Jesosy ataovy amin'ny fonao rehetra zany fa ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao alleluia alleluia amara-paranako ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Daniela toko fahenina ngamba tsy vakiana ntsony tantara io fa resahako fotsiny le izy Daniela dia olona nanompo an'Andriamanitra ary nandeha tamin'ny famarinana koa zany Daniela zany reo olona niara-niasa tamin'ny Daniela dia nitady hamitaka anazy tamin'izany andrava ny fiainany ny alina azy satria nahazo toerana tsara izy tao anatin'ny fanjakana tamin'izany dia vakitsika ny 15 koa ny commande lehibe sy ny solompanjaka dia nitady izay hampangany an'i Daniela ny amin'ny fanjakana nefa tsy nahita izay hampangana azy izy na izay tsinony akory ireo satria marina izy ka tsy nisy klema na tsiny hita taminy tsisy klema mihitsy amelezana azy nefa reo olona mpiara-miasa taminy ny alina azy dia nanomboka nitady fika izy ireo hoe ahoana ny fika atao mba tonga nytia lehilahy ty ho azon-doza na inona fandriky ny devoly aminao na iza ny kasany amin'ny savy anao raha miaraka aminao Andriamanitra mandeha mahitsy ianao dia tsisy azo anao zany misy fiarovana ny olona marina entre parenthèse ny devoly tsy azo tsinitsiniavina ny herin'ny devoly ny devoly dia manana ny heriny zay mahatonga antsika manohatra azy io ny devoly dia hery anankiray eo ambanin'ny herin'Andriamanitra misy azy ny herin'Andriamanitra ny voalohany indrindra dia ny herin'ny devoly zay vao ny heriko sy ny herinao raha lahatra zany ny herin'ny akitelo misy eto ambonin'ny tany ny herin'Andriamanitra dia ny herin'ny devoly dia ny herinao zany aty ambany zay mahatonga antsika tsy matohatra fakapana tsy matohatra ny devoly resin'ny devoly tratra ny fanahy famisaviana satria nahoana ny herintsika aty ambanin'ny fahefan'ny herin'ny devoly fa saingy izao raha miezaka ianao mandeha amin'ny marina dia miakatra grady ianao lasa miaraka aty amin'ilay voalohany misy anao amen lasa resinao le herin'ny devoly alleluia lasa resinao ny herin'ny fanaratsy rehefa mandeha amin'ny marina sy mahitsy anao
raha lasa nabavy be dia be ny bénéfice azosika raha miezaka mandeha amin'ny marintsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Mandeha mahitsy a tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra. Miezahany zany na ato anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra ara dia miezah foana manao ny marina mahitsy. Aza mba anisan'ny olona hoe misy fivoriana amin'ny gropy hoe zao ny lamina tao dia eo ianao manaiky fa raha vao mihodina fotsiny eo ambadika eo mandeha amin'izay ny resaka ohatrany tsy mety iny a le chef de groupetsika ohatr'izao tena ohatrany tsy tafavoaka mihitsy a dia maninona zao ny atao an'izany fa tsy ohatr'izao indraindray tsika zany ange tsy fahamarinany rehefa tsy nandateo ianao dia tsy afaka mandatsony ianao any fa raha manana hevitra ao ianao a dia eo amin'ny fivoriany gropy eo avoay le hevitra le izy ranada ohatr'izao a eo ihany ianao a fa raha vao miala eo ianao dia fa tsy fahamarinana zay eo ianao no afaka manana droit hoe marina tandremo fitany devoly amin'ny zavatra kely ohatr'izany tsika raha lasa nabavy malala mila mitandrina be mihitsy tsika eo anatrehan'izay zavatra zay a mba hahatonga atsika isy ny voninahitr'Andriamanitra. Halleloia. Faranako ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity a ilaintsika mandeha amin'ny fahitsiana eo anatrehan'Andriamanitra. Joba dia voalaza ny tenin'Andriamanitra Joba 1:1 zay no maranako azy tanteraka ny verset a Joba 1:1 nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza Joba no anarany ary marina sy mahitsy zany lehilahy zany sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Dia jereva nge ny fiainan'i Joba dia tsy jerevantsika ny adiny lalovana fa ny foan'ny fiainan'i Joba dia mpanan-kareny Joba notahian'Andriamanitra be Joba nasoavin'Andriamanitra izy io fiainany io natonga azy notahian'Andriamanitra tsy mba niolakolaka izy teo amin'ny fiainany tsy niolakolaka teo amin'ny kristianina namany izy na tany amin'ny mpiarahamonina na teo amin'ny vadiny tandremo antsika manambady a na dia jentilisa aza amin'ny vadinao indraindray tsika dia fitahany devoly dia le vadinao jentilisa ohatra hoe fitahanao izy aiza le vola tato nividianako vary nefa nentinao taty am-piangonana rehefa nentinao taty am-piangonana ninona ady lalovanao a dia miresa hoe nentiko tany am-piangonana nanaovako asan'Andriamanitra nanaovako an'izao nataonay firena ka any am-piangonana amenna fa tsy hoe mamitaka anazy ianao na dia jentilisa aza mivadinao na dia tsy pino aza tsy azonao tsy fahamarinana zany rehetrarehetra zany. Joba dia lehilahy marina sy mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra moa zany dia tsy hoe mihery azy ianao fa le fatahorana anazy a dia io fifadiana ny ratsy io ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra fady ny ratsy rehetra. Dia nanan-kareny zany lehilahy atao hoe Joba zany ny ondry amanosiny dia tena be dehibe a ny brikiny a be dehibe a ny mpiasany be dehibe a zany ny tantaran'i Joba raha lasa nabavy satria nandeha mahitsy sy marina izy teo anatrehan'Andriamanitra. Androany a ivavaka tsika eto amin'ity toerana ity saotra an'Andriamanitra ny amin'izay tenin'Andriamanitra foy izay. Androany dia tiako ianao a raha ivavaka ianao dia mitenena mihitsy androany aza manamarina ny tenanao ianao na za mitory ny tenin'Andriamanitra aminao aza dia mbola tsy parfait a matsapa ny tenako aho hoe mbola misy pentipentana matsapa ny tenako aho hoe mbola mila vavaka eo amin'ny fiainako a mba tonga ny fiainako masina hatrany hatrany a eo anatrehan'Andriamanitra fa ny tanjona dia zao hoe tsy mijanona amin'ny toerantsika io tsika androany amenna zany hoe miezaka tsika manatratra ny ohatry ny alehibe ny fitiavan'ny Kristy a miezaka tsika manaiky ny amin'izany tenin'Andriamanitra makasika ny amin'ny hoe fahamarinana fahitsiana fatahorana an'Andriamanitra amin'ny lafin'ny fiainantsika zany miezaka tsy mandainga miezaka manamarina foana ny fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ivavaka tsika ary tiako ianao tena ivavaka be androany tsika indraindray rehefa mivavaka dia moramora mivavaka ataotsika ekena fa miaino Andriamanitra na dia mora na dia ivavaka anakapoara dia miaino Andriamanitra fa mba hanararoatra tsika androany hoe ivavaka mafy eo anatrehan'Andriamanitra anehoantsika fa tsika dia olona mangetaentan'Andriamanitra amenna tsy manina eo ampipetrahana ihany ianao ny ivavaka fa tiako kosa tsika androany a ivavaka mafy. Ny tanjona androany dia zao hoe ivavaka ataotsika androany a mba eno eny amin'ny lalamby amenna ho aseho atsika ny tompo mihitsy fa olona mangetaentan'Andriamanitra atsika ka hiteny androany Andriamanitra tahio a dia marina hoe soroko daholo ny zavatra tsy nambolen'ny tananao androany andao tsika ivavaka mafy amin'izao fotoana zao samy ivavaka asehon'Andriamanitra fa mangetaeta azy ianao raha eo misaotranao zay no ny fitiavanao misaotranao zay Jesosy fa
tena tian'izao fiangonana izao ianao ary ny fitiavanao Andriamanitra tsara indrindra ho ny tsy mahalany ritra anay tahaka izao tsy manameloka anao Andriamanitra androany fa ny etaetaponao androany ny amonjen'Andriamanitra anao aza manamary tena rahalahy aza manamary tena ranabavy aza manamary tena ianao fa amboary ny fiainanao androany matoza ny tenin'Andriamanitra zany tonga eto dia tian'Andriamanitra anamboatra ny fiainantsika tsiray avy tian'Andriamanitra hanitsy ny fiainantsika tsiray avy eto amin'ity toerana ty androany vavahy ianao alleluia 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 miaino anay eto amin'ity toerana ty ianao Jehova o hitanao ny olona mangeta hitanao eto amin'ity toerana ity te amboatra ny fiainanay zay te hanitsy ny fiainanay eo anaty anao zay Andriamanitra mba tonga anao tena hitahanay mba tonga anao tena hanambina anay ny amin'ny fiainanay ifonanay eo anaty anao Andriamanitra ny lasanay rehetra mety na tonga anay tsy nandeha araky ny teninao tsy nandeha araky ny sitraponao mety nanao foana mihitsy zay Andriamanitra tamin'ny fiainanay tsy nandeha tamin'ny fahamarinana mety nisy lainga mihitsy teo amin'ny fiainanay mifona aminao zay Jesosy mifona aminao zay Jesosy aoka ny ranao Kristy lay zanak'Andriamanitra velona ikorina amin'ny tsiray avy zay tonga eto na ny kely na ny lehibe ikorina aminay zany ranao zany anadiovana anay anasana anay misaotra Andriamanitra tsara indrindra dia raina ny anaranao Andriamanitra omena voninahitra ianao fa tsara loatra amin'ny fiainanay ianao jereo Andriamanitra tsara indrindra ny tsiray avy zay tonga eto amin'ity toerana ity mpanomponao ny tsiray avy zay tonga eto ny famindraponao dia ho aminay alleluia 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 atoloran'Andriamanitra ny fiainanao mehoan'Andriamanitra no avinao andeha mahitsy mitenena mihitsy amin'ny vavanao hoe za Jesosy dia andeha mahitsy eo anaty anao mila miteny an'izany tsika za Jesosy dia andeha amin'ny marina eo anaty anao za Jesosy dia tsy vilivily eo anaty anao fa andeha araky ny fahamarinana tenena zany mihitsy anao amin'ny vavanao mba tonga ny devoly handositra anao atonga ny devoly hiala aminao mila miteny amin'ny pasahiana zany ianao alleluia 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 vavaka be atsantsika eto ny herin'Andriamanitra androany misy olo efa vangin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity satria nakasika azy ny tenin'Andriamanitra teo tsy fanamelohanao anao zany fa fananganan'Andriamanitra ho anao ny amin'ny fiainana tsaratsara kokoa ho araka an'Andriamanitra vavahy ianao amin'izao fotoana izao mifinay ianao amin'izao fotoana izao eto Andriamanitsika androany mandray ny fibebahanao izy mandray ny fanoloran-tenanao izy andeha araka an'Andriamanitra andeha mahitsy alleluia 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 misaotra anao zay Andriamanitra tsara indrindra lehibe ny fitiavanao lehibe ny voninahitra ao amin'ny fiainanay tianay ianao Andriamanitra tsara indrindra alleluia 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 misaotra Jesosy misaotra fanahy masina angina isika amin'izao fotoana izao angina isika akipio ihany ny masinofinao roantsika ny fanahy ratsy izay mitondra antsika ho amin'ny tsy fahamarinana tsy ianao io tsy teo marina io ianao dia fantatro fa lehilahin'Andriamanitra vehivavin'Andriamanitra ianao ny antso anao mpanompony Andriamanitra ny anaranao eo anaty an'Andriamanitra zanany mpanompony vadiny ihany koa voalaza ny tenin'Andriamanitra sakaizany zany rehetra zany anarantsika eo anaty an'Andriamanitra daholo aza manameloka ny tenanao ianao olony ianao efa ny fidina ianao fa io devoly io indraindray misarika atsika lay fanahy mampanota lay hery ratsy mitondra fakam-panahy io no rahantsika androany manana fahefana ianao mitenena ny vavanao amin'izao fotoana izao dia roa izy amin'ny anaran'i Jesosy miala ianao hoe mandidanao Satana apetrao amin'ny fonao ny tananao na amin'ny lohanao tsika rehetra mihitsy ny anao azany fihetsika zany tsy ampahan'olona tsika rehetra apetrao amin'ny lohanao na amin'ny fonao ny tananao ny fanahy ratsy rehetra mahatonga anay fiangonana miaina amin'ny fahotana miaina amin'ny tsy fahamarinana mandeha miolakolaka miala amin'ny anaran'i Jesosy ny hery ratsy rehetrarehetra ny devoly hitondrana an'izao fiangonana izao andavona amin'ny fakam-panahy mandidy ianao zay miala amin'ny anaran'i Jesosy resy ny hery ratsy rehetra manana fahefana ianao
ao ambadiky ny vavaka ataonao a dia iova be ny fiainanao a raha tena mivavaka ianao dia atsapy ianao fa aminao Andriamanitra miaraka aminao Andriamanitra ny etaetaponao ny amonjen'Andriamanitra anao fa za mampanopin'Andriamanitra dia anampy anao androany zay mangetaeta dia ho afaka amin'ny anarany Jesosy afahako ny fiangonana amin'ny fiainana ratsy rehetra amin'ny fiainana tsy araka an'Andriamanitra rehetra amin'ny fiainana tsy famarinana rehetra miala amin'ny anarany Jesosy titina tsy manam-pahefana tsy manan-kery resy Satana any andavaky ny elo tsy manam-pahefana tsy manan-kery tsofirano ny tenanao olona mandeha amin'ny fahamarinana ianao afaka mitsodrano ny tenanao ianao sotra Jesosy tsofirano reto fiangonana reto fiangonana tsy manatsiny eo anatrian'ny mpiarabelona aminy fiangonana tsy manatsiny eo anatrian'ny mpanompon'Andriamanitra tsy manatsiny eo anatrian'ny mpino namany manana fiainana mahafinaritra mandeha mahitsy manana fiainana araka an'Andriamanitra misaotra Andriamanitra ny voninahitra dia atolotra aminao rery any hatramin'ny taloka mandrakizay amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasonaovana ny vavaka misaotra Jesosy eo amen dia voninahitra ho an'ny Tompo dia samy hitahin'Andriamanitra antsika rehetra Tompo. Ndao tsika araka hiteran'i Jesosy eo anatin'ity iray ity mino fanandrainao tao anatin'ny tenin'Andriamanitra afaka ianao noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra ndao ary.
retina ivany famatorana izao satria tena mihotsaka ny osotra manapatapaka ny soky izao satria tena sitrana ny aretina ivany famatorana izao satria tena mihotsaka ny osotra manapatapaka ny soky Ambarana finoana trano sitrana ny aretina. sitrana ny aretina ivany famatorana izao satria tena mihotsaka ny osotra manapatapaka ny soky izao satria tena Sitrana ny aretina. sitrana ny aretina ivany famatorana izao satria tena mihotsaka ny osotra manapatapaka ny soky izao satria tena Misaotra tompo, misaotra. Ny amin'ny afatra izay no mananao anay hatramin'ny maraina ka hatramin'ny androany hariva. Manana olazaina aminay ianao satria tianao ho araka fonao zahay ary tianao ho tanteraka ihany. Tianao ho isandreo olona tsy voasakatsakana ny kena ho any an-danitra izahay ka dia raha-pianatra ianao. Misaotra tompo. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika dia hitondra ny fanatitra indray dia manomeza ianao. Aza mba reraka ny manome, aza mba malaina ny anohana ny asan'Andriamanitra fa fitahinao antsika daholo zany tratrahitra zany. Amen na? Ndao tsika no hira anankiray dia mandroso ho anareo izay tsy teto tamin'ny maraina tsy toeram-pafolokarena mandroso dia tatazana eny toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra. Ndao ary tompoko. Sosireri miau ampu izire semita kanda Tena fukiu ana
jesosy ataovy mafy ihany ty atananao fa ho any jesosy rery ihany zany